Rifa efatra amby ny volana septambra 2024 manantitra ny araba tokolasy tompoko vavy ho antsika rehetra manaraka ny onjam-peon'ny vivaka tafahoana somatsara indray ao anatin'izao fandarana okazava zao kompatanina fa betsaka nareo any velany any no miantso anay aty amin'ny okazava sy mankahery betsaka mihitsy fa de makasitraka fo androany zao de talohan'izao nidiran'izao de nisy taratasy nisy telefona avy any Frantsa any manaraka an'izay fandarana okazava zay fa de kompatanana izay indrindra tsy miteny anefitra zany za eto fa misy miaino tena misy miaino izay no ela fa mampatrika andrenjanarson eto amin'ny fanolorana tonga eto Kotsima miarabanao Tsima. Ya, miaraba mamy dia miaraba ny Martial, miaraba ny mamy sokoa amin'ny lafiny teknika, indrindra itsika voaka malagasy manaraka ny fandarana okazava. Miarabanao Martial. Ya, miaraba antsika rehetra atao anatin'ny studio fa indrindra ny mpanaraka an'ity fandarana okazava araka nambaranao teo na ny toerana na ny amfelana. Izay avinarena fa de izay telo miralano ifandrivotra eto anatin'ny famakafakana fa de andeha aloha ifampiarabankirintsika ampianao jaina. Marana ny akombavao tsika fihetsiketsehana rahampitso tsy azo tanterahana nandray fepetra ny préfet. Filoham-pirenena Andry Rajoelina sady tondra ny feon'ny Madagasikara no mitondra ny feon'ny SADC anio. Fiarovana sy fitantanana maharitra ny arena voajanahary vondron'olona ifotony miisa 7,700 misahana velarana 2,3 alina sy 3 sy 3 tapitrisa hektara eto Madagasikara. Malagasy mpila ravinahitra ao Eropa fampiadinany samy malagasy no tanjon'ny mpanohitra sasany. Zay ny vaovao misongadina nentina tamintsika ry Piano Jaina makasitraka makatelina indrindra to. Hitondra famakafakana izahay telo miralary zavatra telo samihafa no hoentina amin'ity anio ity lohahevitra voalohany hoentina de resaka ny ONU isika. Lohahevitra faharoa de resaka ny hetsika 25 izay hotanterahana nefa tsy nahazoana lalana ary ny fahatelo farany de resaka momba ny politika amin'ny ankapobeny. Izay ny lohahevitrintsika amin'izao de avy eo ianareo mitondra ny fanehoan-kevitra amin'ny antso amin'ny finday namba tonga de efa vonimbonina namana Martial ihany koa hitondra ny famakafakana andao Martial. Makasitraka mampatrika Tsima zay miaraka eto mamy ary eo andraty zay mampisorandre milolona mandrindra izany manolotra ny arabo zay teo ny ady lehibe na inona lazaina teto na ady aiza na ady aiza na ady kely na ady lehibe de nanimba zavatra foana fa anisany nalaza hoe ny ady lehibe voalohany tamin'ny taona 770 ny farana 770 sy 704 taona. Nisy kosa nefa ny ady lehibe faharoa zay naharitra 9 taona satria tamin'ny taona 770 hatramin'ny 570 eo zany fahatongavany zany. Ninona ny zavatra nitranga rotiky ny ady tamin'io ady lehibe faharoa io firenena maro na ny mpifanandrina na ny mpanampy ihany koa isan'ireny Adolf Hitler zay mpitondra Allemand zay tena namono olona sy nampitondra faisana ny eran-tany potika mihitsy ny toe-karena eran-tany vokatr'izay fitarihana ady nataondry Adolf Hitler sy ny mpifanandrina izay. Mpifanandrina isan'ny tamin'izany ny vondrona akilany izay atao hoe vondron'ny OTAN, organisation du traité de l'Atlantique du Nord zay nahitana ny États-Unis, ny Frantsa sy ny Angleterre. Akilany kosa reo tao anatin'ny vondrona tsinanana lazainy hoe bloc de l'Est zay nahitana ny Pologne sy ny mpiray dina aminy isan'izany i Rosia na ny URSS, Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Tamin'izany fotoana zany aloha de hoe natanjaka ity Rosia ity. No reo ady ireo dia nandripaka olona maro araka ny teny nandrava fotodrafitrasa maro niteraka krizy vaovao ara-tsosialy fampitehana ara-toe-karena teto amin'ity planeta tany ity izany ady izany ka mitady drafitra andaminana ny korotana samihafa ireo firenena lehibe atao anatin'izany isan'izany États-Unis ny Amerika, i Angleterre, Frantsa, Italia sy firenena Européenne maro ary dia nifanaiky
fa andrindra sy andamina ny adila politika zay nisy teto amin'izao tontolo zao ary dia natsangana latsony hoe société des nations ary niova ho ONU zay ankehitriny na organisation des nations unies izany manana ny foibeny any New York izany taona 1970 no nisy ny fivionana voalohany atao New York zay no mahatonga antsika milaza fa fivoriana faratampony ho an'ny firenena mikambana fahavalopolo izao satria 1970 feno valopolo taona katroka zany fivoriana izany ampolo ny firenena tany ampiandohana no mpikambana atao anatiny ity atao hoe Société des Nations lasa ONU ity ankehitriny dia efa 200 anisan'ny firenena mikambana ao anatin'izany anisan'ny ngeza be ao anatiny dia fandrindrana ny lafiny sosialy toe-karena politika eran-tany no atao hoe vetin'ny asa ataon'ny firenena mikambana zay le hoe sosialim-bahoaka iraisam-pirenena izany ary dia mijoro ao anatin'ity ONU ity ny sampandraraha samihafa mandrindra zay sosialim-bahoaka iraisam-pirenena izay ohatra amin'ny lafiny fahasalamana dia misy ny OMS na Organisation Mondiale de la Santé eo amin'ny ankizy ny fiarovana ny zon'ny ankizy ny UNICEF ny lafiny kolotsaina ny UNESCO lafiny sakafo ny PAM ny lafiny fampandrosoana ny PNUD sy ny sisa izany raha jerena amindreo dia hoe nanana ny fahaleovatenany any koa Madagasikara 12 taona taoriana ny ady lehibe faharoa nisy akony eran'izao tontolo zao reraky ny ady Eropa reraky ny ady ireo firenena nanjanaka ka tsy maintsy nomena fahaleovatena malaky ireo firenena isan'izany ireo voazanaka aty Afrika ohatra hoe zanatany Italia takandry Libye ny zanatany Anglisy takandry zareo any Amerika reny dia atao anatin'izany ny zanatany Allemand manana ihany koa izy ny zanatany Frantsay be dia be ohatra hoe Senegal ry Cameroun isan'izany koa itsika eto Madagasikara voatery noho ny fahasamany zay tsy voafetsony ny toe-karena dia tsy maintsy nanao zay namezana fahaleovatena an'ireny fireneny reny ireo vondrona ny zarany gato tahaka n'izao tontolo zao zay natao toy ny gato ary dia ireny no nahatonga ny mifanesy ny fankalazana fety ny fahaleovatena taty Afrika raha i Afrika fotsiny jerentsika tsy mifanalavitra ary ao anatin'izay tsy afaka ao anatin'izay tantara izay i Madagasikara tao aorianan'iny ady lehibe iny zay nambarantsika teo hoe 12 taona tao aorianany zay fijoroan'ny Société des Nations lasa ONU zay dia niditra ao mpikambana ihany koa tsika raha voanazo ny fahaleovatena ny zavatra hita dia hoe tsy nisaraka amin'izay tantara izay tsika voatery niezaka ny reny fivoarana tany Eropa reny na famoronana ny machine à vapeur na zay mandeha amin'ny entona nataony Denis Papin dia nitatra amin'ny sehatra fikaroana samihafa tsy nionona amin'izany niainga amin'ny kitay zany ireo firenena Eropeanina maro fa nandeha ny solika nandeha ny herinaratra ary ankehitriny dia efa mandeha zany hoe maiary masoandro izany midika izany fa nivoatra ny teknôlôjia iraisam-pirenena isika kosa mba nanana ny maizy azy tsika na tsy mbola nisy ary zany satria tsy nanana CP na baka zany andrenam-pomery zany fa navita amin'ny feno toe-karena teto nanao ny valava ohatra tamin'iny faritra ambanin'ny arivo iny diky iny dia zasa tanana dia tanana andrenam-pomerina nisy koa ny fampandripahan-tanana ataon'andrenam-pomerina atamin'ny teto Madagasikara satria nofezy mihitsy hoe rahamasina ny valam-parehako ary napetra ny fanandro faharoa koa le hoe ny fahavaloko dia ny mosary raha resahantsika zay dia hoe nanana vinangeza be ny mpitondra teto fa tsy mibaikony ny tany ivelany ary ny fanohatra tamina mpanjaka maro sy fanjakana maro andrenam-pomerina mandao somary jerentsika kely raha tany atsimo nisy amin'ny fionany tamin'ny mpanjaka Betsileo Andriamanalina raha tany amin'ny tapany andrefana hitatsika ny fionany tamin'ireo mpanjaka tany amin'ny faritra Sakalava raha tsy tantara ny zavaniaina nanao fampandritany ny ala teto Andrenivohitra nandalo an'iny atao hoe Fianarivo Mbatomravavy Eritsy Atosika Somamanina Miarinarivo any amin'izany Mpizaratany tonga hatrany Tsormandidy mipakatra ny Maintirano fa zavatra nisogadina koa dia nisy mpanjaka mafy koa tao amin'ny faty tasy tao io ilay lazaina hoe mpanjaka Andriambahoaka voatany milevina na fenina ao amina voan'ny ranony tasy ao zany nanana ny atao hoe tandapany sy mitaritafiny izy zany andrenafy varatra zany io mpanjaka io dia anisan'ny nafea ny fampandritany nataon'andrenam-pomerina ihany koa saingy ny dohika dia mosary anisany hoe ho tapahan-dono ny olona tao amin'ny faritra misy any amorony tasy io
ary dia rehefa mifanatrika tamin'andrenam-pomerina ny mponina tao ianao ihany Andriamanjaka no nilaza fa fahavalinao mosary nandritra rano nanamboarana tambary zay fa tsy hoe nalaina ny ady zay na tonga ny faritra ao amorony tasy amin'ny atsimo atao hoe Soavinandriana kehitriny iny hoe faritra mandridrano satria misy tanàna Mahatsinjo tsy lavitra ny Soavinandriana am'izao misy an'izany toerana zany zay nanaovana tambary ary tsy takabazy ankehitriny. Ary rehefa nandrean'izany andrenam-pomerina raha fanapahan-dono ny eritreretina dia lasa hoe vasa fanasoavana indray nahazo favera nahazo an'ilay atao hoe famelana mihitsy azy dia zay le hoe nosoaviny ny andriana ary zay le anarana tazomina ankehitriny hoe Soavinandriana amin'izao fotoana izao. Midika zany fa afaka mifampihavana ny rehetrarehetra rehefa mijery ny tontolo ao anatiny na sosialy na toe-karena na ihany koa politika satria politika le fitantanana ny Madagasikara inona ny lesona tsoana ao anatin'izay natanjaka tamin'ny varitsika tamin'izany androny andrenam-pomerina zany ny anatanjaka amin'izany tsika nateo aza mpanjaka mpanjana tany azafady dia misy ny lalana veny sokafany frantsay raha tonga teto izy tamin'ny 1970 lalana nitaterana ny vary ho any amin'ny toerana samihafa navadika tany zay le natao hoe réquisition Tsima sy Mampatrika fa tena tsy nitsahatra tamin'izany ny asa hoe naorony mpanjana tany reny vary reny fa rehefa tonga koa ny repoblika voalohany raha nigadona atao amin'ny seranam-piaramanidiny Maremana eo arivo mamo amin'izao fotoana izao io ny seranam-piaramanidiny iraisam-pirenena voalohany fa faharoa ivato etsy akaikety dia tonga teto ny général de Gaulle nigadona tamin'ny Bohine avy any Frantsa dia teto Madagasikara nitsapa ny hevitra malagasy nanontany ny hevitra malagasy amin'izay fahaleovateny zay tamin'ny taona 1970 rehefa vita ny fifampiraketana ny antsoratra ny zavatra dia nahazo fahaleovatentsika taona 1970 tao anatin'izay dia napetraka ny filoha Philibert Tsiranana ary tamin'izany natanjakintsika satria mbola afaka naneo sy nampiseho tamin'izao tontolo izao nitanjaky ny toe-kare Madagasikara afaka nanondrana ny lavanila tsikitsika afaka nanondrana ny jirofo tsikitsika afaka nanondrana ny vary tsikitsika zany rehetrarehetra zany dia nitatra tao anelan'elan'izany 1970 hatramin'ny 1970 zany nandalo teo ny dideratsiraka tsy resantsika raha tsy mandrava zay nitondra herinandro dia natanjaka tamin'izany hoe vary taty Afrika tsika anisan'ny nalaza zany hoe madrigal eniny zokonjokony zany na hoe Madagasikara riz galant zany rehetrarehetra zany dia hoe tsy nitsahatra nijery ny fambolena vary ny rehetrarehetra ity fitondrana ratsiraka na repoblika faharoa ity fa nanoy an'izay ve ny hatramin'izao teo tsika manontany tena nanao ny ezaka tamin'ny famatsiana jiro sy rano eran'ny Madagasikara ny mpanjana tany fa nanoy an'izany dideratsiraka efa nitany saitsika hoe raha tsy laza ny fiorenana andekaleka tamin'ny taona 1970 efa nresantsika teto momba n'izay vahaolana hitondrana an'ity famakavaka an'ity ny lesona tiako tsoahana Tsima sy Mamy dia hoe tsy atao amehana ny famahana izany olana jiro sy rano na vary izany diso lalana ny mpanohitra raha zao no mieritreritra hoe aiza ny vahaolana amin'ny délestage ka hoe andeha hilahatra satria nahoana voanambaratsika tao anatin'ny famakafakana hoe ny antson'ireo sefim-pokotany 270 ny préfet Antananarivo fiadidina ny tanàna ny Bianco ny tale général ny Jirama hoe elatsika ny kolikoly ny gaboraraka ary dia namory an'izany ve filakevitra ny tanàna teto Antananarivo izy rehetra ny resahany eto fa tsy le anankitelo vitsy nanao etsika fitariana bidon nanamboatra n'ilay fantsona zay efa mandeha zany hoe 420 kilometatra ny fantsona andrindra an'olony teo aloha sy anatsarana ny fitarian-drano zay ezahany fitondram-panjakana efa tsy any amin'ny famahana an'izany délestage zany tsony ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao satria efa mandeha reo paikady andrindrana sy anafoanana ny délestage eo le fametrahana ny ray ataontsika hoe panneau na centrale solaire eo la irasahana amin'ny hoe centrale hydroélectrique sy ny fanatsarana ny fitantanana ny orinasa Jirama zany hoe diso paika ka matombela ihany ny mpanohatra raha zao ny teny hoe aiza ny olany délestage satria efa mipetraka ny eny ambati miravavy
misy vaovao voaingana kely mihitsy satria amin'ny faritriny misy olana kely ny fitondrana lay ataontsika hoe générateur ngeza be mialo alakamisy miazo anambato am'rahavavy am'izao fotoana zao tsy masy mampatrika ary efa vahany zany satria efa mandeha zany zavatra zany satria efa mipetraka na hoe installé ireo panneau solaire afaka manome an'le hery ray faingo 10 mégawatt efa mipetraka ny any Ambodrano any Ilafy efa mipetraka ny any Ampangabe maromaro izy efa tsy ho tany saiko tsony fa efa nresantsika teto ny zavatra tiana sariana dia hoe efa any amin'ny paikady hafa indray ny filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao ao anatin'izany ny fanatsarana ny volovary izay nezahany ny fitsinjarana ny tany tamin'ny alalan'ny karatany sy ny bify ary indrindrindrindra hoe titre vert mbola nezahany ihany koa ny fitadiavana masomboly hoe fanatsarana ny volovary maro anaka ary voanaingana kely in'le hoe tany sininy ilay volovary safitra zany hoe efa any amin'ny fanarenana toekarena izany satria ainga avaon'ny toekarena io marina fa marary na ianao tsimo na izay ianao mampatriky Martial Mamso zana bahoaka menao anaty vahoaka tsy afaka mamita bahoaka samy miaina le délestage sika fa isika kosa tsy afaka hanampy maso na hoe anao ambany maso tsy mahita niezaka azy atao ny fitondram-panjakana ao anatin'izany ary asingadiko manokana indray le hoe ho taterina hialan'ny Tomasina lay atao hoe milina lehibe fampateraka angovinaratra milanja 70 taonina efa nisy dingana ane zany hoe efa namboarina ny lalana nijerena ny tetezana efa ao anaty fanarenana zany rehetrarehetra zany tsy nijery le délestage hoe ny fitondram-panjakana ankehitriny dia alay mpanahana manatsima sy mampatrika hoe olona délestage marina ve nao ambadiky ty fiantsona ny 5 septembre ty sa paikady politika entina andravana na hoe sanatry ho tonga ny any atao fanonganam-panjakana ataoko sanatry satria tany misy fiandrianantsika mbola azo eritreretina tsara mihitsiny hoe mipetraka ny firindrany zay hoe souveraineté nationale na fiandrianam-pirenena zay eo ano isarika ansaitsika am'izay satria sokafana ny adihevitra karazana fanokafana ihany nataoko teo mampatrika fa efa any amin'ny ataoko hoe raha songadina nitetika asa efa atao amin'ny fanjakana io ny arahana mahita hoe iaingany 1070 taonina amahana ny olana akoatran'ireo le efa nitean'ny saina teo io efa natomboka ny lalana ataontsika hoe autoroute ninona tsikeran'ny sasany de 500 kilometatra efa mandeha zany efa hitatsika ny zavatra atao iny fangeza ihany koa voaingana kely vaovao mafana mihitsy de nivoaka ny famatsimbola ny BADEA na ny Banque Arabe pour le Développement d'Afrique mitetina 10 hetsy sy 5 tapitrisa dollara raha tombonao amin'ny 507 arivo zany de amina arivo miliara anaovana lay atao hoe fandrindrana ny etsy Anossato io lay hoe flyover efa misokatra lay tolobidy iraisam-pirenena ho an'izany satria efa io zany vola famatsimbola ny BADEA averitsika tsara Banque Arabe pour le Développement d'Afrique ary dia ho amboarina ny lalana misy lalana efatra azo fiara roa zany mandroso miverina ao anatin'ny alavirana 1 kilometatra sy 700 metatra amin'io manodidina n'Anossato io isy fanatsarana koa ny lalana avy any akady bahoaka miazo amin'ny fahasakarana Anossato mandalo aniny Anosipatrana apasika iny ary efa anatin'ny vinany fitondram-panjakana ihany koa saingy miandra ny famatsimbola manaraka lay flyover zay etsy ampasika zany hoe efa mizotra any anatin'izany ny zahantsika ihany koa no natongavany nitondran'ny filohan'ny repoblika an'ilay fikarakarana ny any mahaboboka satria nahoana miantso an'izany ny olona any hoe manana gaz naturel tsika fa sokafana tsy olana Antananarivo rery tiany amehezako ny famakafakana foy tsy olana Antananarivo rery no vahan'ny fitondram-panjakana eo ny lalana efa miantso vonjy zareo any atsimo andrefana amin'ny hoe ny lalana mialo Toliary mandalo hatrany mahaboboka 300 kilometatra lasa lana hatrany amin'ny adiny 9 ary ao anatiny ny fitsidihan'ny filohan'ny repoblika tany ny fanamboarana zany io koa ny lalana izany tsy niekeka tamin'ny lalana Antananarivo Atsirabe fa efa atao izy io tsy maintsy miaritra tsika misy vovoka misy inona hiaran'izany daholo ny olona rehetra io koa ny lalana samihafa zay amboarina eto Madagasikara ny lalam-pirenena faharoa zay niresahana teo andeha hafoeziko ty fa hosokafako aminareo amin'ndralahy sy ny fidiram-piaino ny famakafakana mba ho atsika rehetra fa tsy any Martial Randrenarison rezy
Izay ny aloha-hevitra voalohany isorany ianao Martial atao anatin'izay firesahana ny ONU vaovao lehibe ihany koa le vola mibadea. Fa ny zavatra resahana aloha tsy fa tambatritsika ao anatin'ity hetsika 5 septambra ity ny zavatra misy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana tsy hoe fandokafana azy na misy miteny hoe misolelaka sy ny sisa tsy any ny resaka fa samy resy lahatra ny olona fa tsy manao zavatra petatoko, tsy manao zavatra petatoko amin'ny fanatanterahana ny asa. Raha natadidy ianao tsy matamin'izany fotoana zany fanamboaran-dalana tsy manara-penitra, tsy voatonona mihitsy io teny hoe manara-penitra io fa amin'izao fotoana dia rehefa tenenina ny manara-penitra ka hamarinina dia tena manara-penitra tokoa na fanamboaran-dalana, fanamboarana fotodrafitrasa sy ny sisa. Lesoka mety ho hita amin'ireny fotodrafitrasa namboarina any ka mety simba sy ny karazany dia iny eo amin'ny fanaraha-maso ny tompon'andraikitra sy ny sisa, kanefa inona maromaro ny afefanandraisana fepetra ny tompon'andraikitra tokony anara-maso sy hijery akaiky an'ireny fotodrafitrasa ireny, satria anisan'ny fitaovana entin'ny fanoherana izy ireny. Hoe jereo ny hopitaly ery anana boboke, ny ery anana ohatran'izao hoe salam'izao zavatra miseho ohatran'izany. Fa ro manaraka an'izay eo amin'ny resaka hoe hetsika ty indrindraindrindra ny tiana resahana tsy dia efa betsaka izay ny resahana zay fa raha ny zavatra hita sy tsapa ao anatin'le izy dia ny hoe raha resaka jirama tokoa ny resahana satria ny vizina mafy hoe jirama. Raha ny resaka jirama ny resahana, raha resaka rano aloha ny resahana dia mahazo tsiny daholo ny rehetrarehetra satria samy nandrora metsy lantsika amin'ny resaka rano zany. Ao ny fanombanan'ny tanety sy ny karazany fa ny vahaolana ny tsy maintsy tadiavina mazava ho azy. Ny ao amin'ny resaka jiro marina fa nampimenomenina ny olona fa averiko ihany izakay no mikarakara ny resaka jirama io tao alohan'izao fitondrana izao. Esoritsika koa ny fitondrana amiral literaturaka ny teo atenatena ny iza. Donc zany ny zavatra misy dia tony ny mpangatena ihany ny mpanao politika sasany izay manana ny toko politika samihafa ka mety misehatra amin'ny politika mandeha any amin'ny lalana tsy izy ka manao fitaovana politika ny zavatra ratsy entina hiampangana amin'ny firenena kanefa izy mahafantatra ny zava-nisy rehetrarehetra. Zay zany le olana angezabe mipetraka dia iza no pozinina amin'izay le vahoaka malagasy ny pozinina. Rehefa pozininao ny vahoaka malagasy dia tsy vitan'izay fa anaovanao récupération politika dia andeha ho tomitominao dia sanatria mivava tonga amin'ny zavatra manahirana. Zany problème mipetraka tsy zany hoe teny kely ihany ny etiko momba an'izay satria efa betsaka izay ny resahana fa eo ianao hitondra zavatra maro manoloana an'izay toe-javatra izay. Ny zavatra tiana resahana ihany koa ao anatiny hoe tany-tandalany Madagasikara mandeha vaovao zao mazava tsara fa nangataka ny fangatahana ny hoe ny fangatahana fahazahoan-dalana dia tsy nahazo dia tokony mba samy eo ambany lalàna daholo rehefa tsy azo dia tsy tokony atao terivay manta satria matoa ianao manao terivay manta, matoa ianao mitona olona sy manao amboletra dia misy zavatra hafa indray tianao kendrena ka mety tsy ho diso amin'ny famakafakana ny olom-pirenena malagasy, ny olom-pirenena fa tsy tsika mety tsy ho diso amin'ny famakafakany ny olom-pirenena malagasy mamoaka ny teny mazava ny hoe etsiky ny fanonganam-panjakana indray ty fa tsy ao amin'ilay zavatra tena hoe tokony ho takiana satria amboletra loatra ny zavatra misy. Ny demokrasia ny anontanian'ireo mpanao politika mitariky anareo ireo mpanao mody adala izy na mody tsy mahalala ny atao hoe demokrasia fa ny demokrasia misy lalànany ihany koa fa tsy hoe salam'izany. Ka ny zavatra tiana resahana amintsika zany dia zao hoe isika vahoaka tsika foana ny tratra farany zay foana le fa tsika aza manaika andeha aprafesina na apediny fa ny zavatra misy
dia efa eo am-panatotosana sy fanamboarana ny zavatra misy rehetrarehetra eo nivonjena ny jirama efa na ny filoham-pirenena ary efa na ny vaky bararaka ary tsy manlaza ny problème ny jirama misy mpiasa manaonao foana dia efa nandraisana fepetra ka raha mbola misy zany dia izay ny anaovana antsoavo amin'ny tompona ndraikitra mpanara-maso rehetra raha mbola misy zany dia miendrika hiaran'ny lalàna fa amin'ny ankapobeny zany ny mpiasa ny jirama dia efa manao zay ho afany ny fitondram-panjakana manao zay ho afany amin'ny fanarenana aiza indray tsika ny ahita tsika rehetra zany tokony hisainto na ireo mpanao politika rehetra hoe tokony hisainto hoe ela ny ela fa nisy nanarina le jirama nisy manamboatra le jirama misy manao an'izao nandaniana an'izao le jirama indraindray ary ny sasany velom-pelonana mihitsy amin'ny fanarenana le jirama tsy mamerina ny arahaba amin'izao ataon'izao namina Mampatrika sy Martial raha iresaka ny tontolo politika tsika amin'ny zava-misy ankehitriny dia tena gaga ianao izy ny fitenenana tsy miova mihitsy le mpanao politika malagasy sasany tsy miova satria inona ny antony nampahantra ny Madagasikara tompoko dia noho ny fisian'io fanakorontanana miverimberiny io foana io crise politika volena eto Madagasikara io rehefa volena ny crise politika eto Madagasikara dia potika ny toe-karena malagasy ary tsy vitany hoe potika ny toe-karena malagasy fa me mahantra ny vahoaka malagasy zay ny antony tena tsy nampandrosany Madagasikara mihitsy hatramin'izay dia amin'izao vanim-potoana efa mazava be zao ve dia mbola zay ihany ny formule hoentiny reto le mpanao politika mpanohatra reto gaga ianao satria tena tia tanindrazana marina ve ireo mpanao politika mpanohatra sasatsasanyireo ny tena mampagaga dia zao tena hoe sahandrareo mihitsy ny miantso loza ho an'ny firenena mba toetsaina mpanao politika ahoana zany zavatra mpanao politika ohatra zany miantso loza ho an'ny firenena rehefa miantso loza ho an'ny firenena ianao zany dia miantso loza ho an'ny vahoaka malagasy telo amby telopolo tapitrisa dia hoe leon'ny délestage leon'ny tsy fisin-drano isika rehetrarehetra tompoko dia miaraka mizaka an'izany daholy fa ny tiako isarihana ny sain'ny vahoaka malagasy dia iverena kely hoe nanomboka tamin'ny 2004 tompoko no nisy zany délestage teto Madagasikara iza ny mpitondra tamin'izany 2004 zany teto Madagasikara Ngara Valomanana nitondra teto nisy ve vahaolana noentin'ny Ngara Valomanana ny alana zany délestage zany fa vao mainka raha nampidirina ny orinasa vahiny la meilleure ikirakira ny jirama anapotika ny jirama ary tamin'io fotoana io no hoe nivoaka ny lalàna hoe tsy mahazo mamokatra herinaratra ny jirama fa mividy any amin'ny privé eritrereto amin'izany le toe-tsaina orinasa mpanjakana dia tsy mahazo mamokatra fa hoe hividy any amin'ny privé zany hoe hividy lafo any amin'ny privé dia hivarotra mora aty amin'ny voaka malagasy zany hoe hivarotra fahatyantoka zany na vente en perte ozy tika eritrereto amin'izany le toe-tsaina hoe toe-tsaina mpitondra ve zany toe-tsaina tia tanindrazana ve zany olona zany ka eto ny sarihako ny sain'ny voaka malagasy hoe aokotsika hisaina sy andinika tsara manoloana ny zava misy ankehitriny fa mazava ny tanjon'ireo antoko politika mpanohitra sasatsasany dia ny anonga-mpanjakana aloha tonga dia vakina batsila noatra zay le zavatra satria ny fanjakana ankehitriny dia lasa nanamboatra hoe inona ny zavatra tokony atao arenina inona ny zavatra arenina noho le lavaka be nataon'ireo le mpitondra teo aloha reo zany nataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ary amin'izao fotoan'izao ny mpitondra fanjakana tsy vitan'izay hoe manarina le lavaka ihany fa mijery ny vahaolana ihany koa hoe ahoana ny elana amin'ity délestage ty ahoana ny elana amin'ity tsy fisin-drano ty misy facteur maromaro aloha namana Mampatrika sy Martial mahatonga an'le hoe délestage sy ny tsy fisian'ny rano voalohany indrindra aloha eo ny tsy fanajantsika olombelona ny tontolo iainana ray zay faharoa me mitombo ny isan'ny vahoaka eto Madagasikara ka foto-drafitrasa zay hoe
natao tamin'ny teo aloha zany de hoe raha 1 million no tokony hisitraka an'le izy amin'izao fotoana zao eto Antananarivo efa 4 million ny olona eto ary io tsy any amin'ny eto Antananarivo ihany fa manerana amin'ny Madagasikara mihitsy. Ny zavatra tiako hisarihana ny sain'ny olona zany de zao hoe ny fitoram-panjakana ankehitriny dia tsy mitazapotsiny na hoe miraviravy tanana amin'ny fitadiavana vahaolana fa tena mitady vahaolana amin'izao fotoana zao amin'ny fanarenana io jirama io. Ny voalohany indrindra de hoe afainganina ren'le fanorenana le centrale solaire reny amin'izao fotoana zao ary efa misy koa le centrale éolienne na hoe avy amin'ny rivotra zany. De eo ihany koa ny fotodrafitrasa lavitresaka zany hoe fananganana an'ireny barazy hydroélectrique reny. Reny moa hoe amatonany maromaro vao vita fa efa mandroso fa efa mandeha ny asa efa ankory ny asa ary efa tena mandroso fa de hoe eo ihany koa ny hoe fampiakanana an'le groupe lehibe zay tonga ao am-poriny tamatavy amin'izao fotoana zao ampiakariny eto Antananarivo dia ahodina amin'le wheel load zany hoe le menaka mavesatra zany zay ananatsika ao Atsimororo. De ny zavatra hita zany de hoe tsy mandray lesona mihitsy ve ny mpanao politika malagasy. Ianao sahirana amin'ny fitadiava-toerana dia ny vahoaka malagasy nataonao angrena azy hiditra any amin'ny fikorontanana indray. Olao tsorony eto mihitsy fa tsisy mahazo vokatsoa amin'izany fikorontanana zany na iza na iza. Zava-misy nge zao any Nepal ary tena alao azava amin'ny vahoaka malagasy mihitsy latsa-panenenana ankehitriny any Nepal satria inona ny antony? Ny antony de zao nisy mpanao politika mpanohatra zay tena hoe nanao lavage de cerveau ny vahoaka dia tsy nisaina le vahoaka de lasa nanao nanakorotana ary nanapotika zavatra. Amin'izao fotoana zao potika ny zavatra any Nepal na fotodrafitrasa io ny fotodrafitrasa io ambonany io na ninina potika dia tafapetraka ireo mpanao politika zay nitarika an'io fikorontanana io any Nepal. Fa ny zava-misy any Nepal amin'izao fotoana zao de niakatra 3 avo eny ny vidim-piainana ao Nepal ary potika ny toe-karena ao Nepal amin'izao fotoana zao. De eo zany no mipetraka fantaniana hoe aiza raha le vahaolana no entin'ireo mpanohatra ireo ao Nepal ary zany mako no référence ataon'ireo le mpanohatra eto Madagasikara ireo. Manana vahaolana marina ve ireo? Ialana amin'ny délestage, ialana amin'ny tsy fampindrana eto Madagasikara. Za tena tonga de miteny fa tsy manana vahaolana ireo fa manao démagogie fotsiny ireo. Raha antany andreo hoe inona ary ny vahaolana hoentinareo? Tsy manana vahaolana ireo fa ny tanjon'ireo de hoe ahoana ny anakorontanana any Madagasikara satria efa manomboka midécolle ny toe-karena malagasy amin'izao fotoana zao ary zay le zava-misy eto Madagasikara. Rehefa manomboka mihatsara ny toe-karena malagasy de misy foana le mpanao politika mpandrava efa anapotika ny firenena ary ampahantra ny vahoaka malagasy. Za zany tena miteny eto hoe tsy mendrika an'izany fikorontanana zany tsony ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao. Tsy mendrika an'izany tsony ny vahoaka malagasy fa ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao dia miandrandra zany asa fampandrosoana ny firenena ary ny fanatsarana ny fahampiainan'ny vahoaka malagasy telo amin'ny telopolo tapitrisa amin'izao fotoana zao. Ka eto de misarika ny sain'ny vahoaka malagasy aoka andinika lalina hoe izy ireo olona mitarika ireo inona ny nataony ho an'ny firenena. Efa teo daholo ireo nitarika teo fa nisy vahaolana ve no entin'ireo satria marina ny famakafakatsika ny oentsika teo akoatra ny filoratsiraka de le mpitondra nelanelany teo de asoroko manokana ny Filohan Rajoelina amin'izao fotoana zao. Mba nanana vision ve ireo nanamboatra fotodrafitrasa ho an'ny jirama ho an'ny rano sy jiro fa tena tsisy zany. De amin'izao fotoana zao ve anao no miseho mamelesina hoe manana vahaolana? Tsy manana vahaolana zany ireo fa ny tanjon'ireo de hoe ahoana ny anakorontanana ny firenena de amin'izay tsika mahazo seza satria sahirana amin'ny tady seza any le izy. Ka eto de misarika ny sain'ny vahoaka malagasy hoe tsy mendrika ny vahoaka malagasy tsony zany fikorontanana zany. Tsy mendrika fa mba te hisitraka ny vahoaka malagasy any amin'le resaka hoe fampandrosoana ny fanatsarana ny farim-piainana. Any zany le zava-misy amin'izao fotoana zao namana Martial sy Mamy Patrick. Ka eto zany de miteny amin'le vahoaka malagasy hoe sa ho de davina indray ho potehina indray le toe-karena malagasy zay efa manomboka miarina amin'izao fotoana zao. Ny tsy fitiavan'ireo mpanohatra sasatsasany ny Filohan Rajoelina
dia ny vahoaka malagasy no ampidirinao engrais azy ny tsy fitiavanao any filohanao zay fa ny vahoaka malagasy alao ilamina alao hiasa amin'ny asa ara-dalàna amin'izao fotoana zao ranke fa marobe ny tsy fananana azy eto Madagasikara dia mbola ampiana korotana indray ve dia inona zany ny vahaolana dia hopotika hiverina zéro indray zany ka alao mba tokony akasainy ary ny zavatra tiako tenenina dia hoe rehefa misy ny fikorotanana ny mpanao politika nge tonga eo amin'ny sezy mila zay zavatra manana ny zavatra rehetrarehetra zay ilaina izy miantso telefonina fotsiny izy dia tonga eo aminy ny zavatra rehetrarehetra fa iza no mihina ny tady kirariny dia ny vahoaka malagasy tsy mandady arina mihina ny tady kirariny dia anjarantsika vahoaka malagasy no misaitsaina hoe mbola mendrika an'izany fikorotanana zany ve isika amin'ireo le taritin'ireo le mpanao politika sasatsasany hoe Léon Délestage zavatra mody sary mahoentina fotsiny zany hoe Léon Délestage sy ny aniny zany fa enao mihitsy ny tena nanapotika ny natonga ny Délestage sy ny tsy mahatonga n'io tsy fampindrana io dia enao indray amin'izao fotoana izao no mamelesina hoe tsy manana vahaolana zany ireo tsy manana vahaolana ireo ka zay nanao vaoko hoe ny vahoaka ihany rafa misy ny fikorotanana mihina ny tady kirariny ozy ary latsa-panenenana ny vahoaka ny Nepalais amin'izao fotoana izao satria niakatra tena avy telo eny ny vidim-piainana ao Nepal amin'izao fotoana izao ny vola tokony zany anatsarana ny farim-piainan'ny vahoaka sy ny ampandrosoana n'ilay firenena lasa anarenana n'ilay zavatra hiverina eto Madagasikara mba mandraisa lesony fa tsy mendrika an'izany intsony ny vahoaka malagasy Martial. Ia, ny tiako tenenina eto dia hoe famendrofendrona vahoaka ny vahoaka malagasy hoe dia teneninao hoe nareo ve fa Léon Délestage na leo tsy fampindrano tsy tenenina zany izy satria mafy be no mizaka izy ary fa zay no hoe tsy nitazapotsiny ny fitondram-panjakana araka ny teneninao sy nefa ny tanina ataonay mampatrika teo fandimbiasantsika andro lava maro zay dia hoe efa nitady vahaolana efa tamin'ny andron'ny ministra Andry Ramarson niakatra mivantana teto ministry ny angovo sy akoranafa Andry Ramarson tamin'ny 1 le may ny andekaleka efatra taona ane zany ny fanjakana na mahaolana ary manao an'le izy hoe ity ny ketikasa fohy ezaka ity ny aton'ny ezaka ity ny lavitra ezaka mandeha le izy fa tsy hoe tsy mandeha afa-mako hoe tsy natao zay indrindra le izy dia zay le resana ny zavatra ataon'zareo le mpanohitra sasasa mako amin'izao fotoana izao dia atao litania mihitsy le izy hoe name fampanantenana ny filohan'ny Rajoelina marina name fampanantenana ny filohan'ny Rajoelina amin'ny ady amin'ny Délestage tsy fampindrano fa zao rehefa ao anatiny eo ianao dia mahita an'le pitsopitsony maro samihafa hoe tsy maintsy mbola amboarina aloha ty zavatra ty vao tonga ty amin'le fanafoanana ny Délestage tsy fampindrano mitondra fanjakana zany tsy mory tsy vita ny vava be io trampody ny vita ny vava fa antanio nge inga marikaravalmanany sy ireo le mpanohitra sasasasany reo na reto le mitarika amin'izao fotoana reto ry Clémence sy ry Baba manana vahaolana amin'io ve izy dia mino ve sika malagasy fa raikorotana ny firenena dia ho voavany ny olan'ny Délestage ho ampony ny rano eto Madagasikara tsy mivaliny ka aoka sika za mino namana Martial fa ny vahoaka malagasy efa matotra ara-politika amin'izao fotoana izao malala ny zavatra mety sy ny zavatra tsy mety tsika eto tsy hoe tsy tonga lafatra io fanjakana io raha ohatra hoe nitazapotsiny io fitoram-panjakana ankehitriny io dia omeko rariny ireo le mpanohitra izay mitarika fikorotanana eto Madagasikara ireo fa tsy mandy alina tsy mandy atoandro amin'ny fitadiavana vahaolana hoe ahoana ny vahaolana hoentina amin'ny fijerena ny analefahana ny Délestage sy ny tsy fampindrano eto Madagasikara dia za zany mino eto hoe miantso koa zay tompona andraikitra zay napetraka ny filoham-pirenena dia aoka koa nareo anao ny asanareo araka ny tokony ho izy fa misy koa nge mpitondra zay nomena andraikitra tsy mavita ny andraikitra dia lasa ny filoham-pirenena foana no maloto eo anatrehan'ny vahoaka za mampatrika sy tsy mateteny an'ity ao anatin'ny réseaux sociaux zany ny zavatra mampalahelo zany zao misy ao nitranga mampatrika sy tsima dia hoe misy karazana famoahana sary na soratra ny teny ratsy efa rano fisotro zany rano fisotro zany
raha teny ratsy ny ompa fa le hoe fandrehetana mihitsy hoe iza natao lasibatra voalohany, iza amin'ny faharoa atao hoe efa manana lasibatra zany ny mpanohatra. Za tokony asa ny cybercriminalité manao an'ireny compte rehetrarehetra reny hoe iza retolona efa fampiretana afo ane zany atao zany, efa mino tena hoe atao ahoana ny anaovana sorona olona fotodrafitrasa iza. De hoangely izy mahatonga ny préfet, za tsy mipetraka amin'ny toeran'ny préfet fa amiko raha alaiko le toerana de hoe raha faneho-kevitra madio hoe anao tatitra hoe tena raha nampita zay ohatra zany ty tany amin'ny fitondrana aratsiraka na tany amin'ny fitondrana aravalomanana zao niezaka vita fa ty fitondrana ty tsy nanao mihitsy. Raha zany tatitra zany ny amrinan'le vahoaka mihaino eo na zara anisan'ny anatrikako tsimo fa lizy titre zany de hoe leo le tsy fampindrano sy leo an'le délestage fa ny eo anatiny de hoe efa sanatry iangany mba tsy isy za tsy manahita hoe miainana ny 7 raha tsy jeriny lozany isy hoe reny trano fahasimbahana ny radio télévision sy ny toerana mahay reny tony atao hoe trano lehibe fivarotana, trano magazay be dehibe teny nalakely fatiny rofana maimbo mantsina mihitsy ny razana malagasy potika ny tontolon'ny tany tao. Zany ve no vaolana amin'le rano hanimba fananana sanatry engane tsy ho tonga am'izany zay le hoe sanatry avy mivava da any ambadiky ny adabo la dininy lela de sanatry ve famonon'olona le olona manko raha hoe tonga tsitrapo eny ny olom-pirenena ka ieny fotsiny arabasoa arabatsara fa lizy ny andrehitra afo misy ny pillage ohatrany teny votovorona, misy ny franchise universitaire fa ao anatiny mivoaka amin'ny faritry ny université torabato, misy mpitany filaminana maratra, misy mpianatra maratra. De raha sanatry ka tonga am'izay ny rapitso de aveo ndray de hoe hitanareo tsy mahafehy ny olony mpitany filaminana tsony. Rehefa ilaina le mpitany filaminana de lazainy hoe tandroko ny atandrokary mivoziny nareo, tsy kasikatsika reo ka, tsy kasikatsika reo. Fa rehefa aveo ndray hoe ka manao ny asany izy fa mihoatra ny fefy de herim-pamiretany reo zay filalaovana ny mpitandro filaminana zay. Rehefa inona izy lazaina tandrokary mivoziny ho an'ny mpanao politika ny resahantsika de rehefa inona izy ny lasa lazaina fa herim-pamiretana. Ka zay natao hoe ho tonga am'izany hoe famonon'olona ve na fanimbana fananana firenena na fananan'olo tokana satria efa mitodika andolona lasibatra hoe ry tsy tononiko zany satria zava-doza eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Mba lay sara ny eritreritra fotsiny hoe toerana anankiray ny simba de mahitsika trano may voangana kely teo zao hoe tsy akady fotsy voangana kely misy fahamaizana trano tena hoe mampalahelo tranga mampirikototra. Jereo le hetsika teren'le hôtel Venus teny 67 ny mpiasa ao ihany rehefa nijerena namona an'le sonomenada amina lonilony sy fitiavam-bola zany fakapana amin'olona vitsy fa itingy misy olona manomelona azy mihitsy hoe ndao fa ho avy tsika ary tena hoe voatsipona daholo ianina zay ny anytiako tenena mampatrika hoe fandretana fo. Io zavatra io zany tsy mandeha ho azy io ary mbola patsihevoka eto amin'ny famakifakana eto amin'ny okazava fa misy hery avy any ivelany io. Misy hery avy any ivelany io satria rehefa tsy manaiky baikon'le avy any ivelany io le mpitondra amin'izao fotoana izao de mitady ny fomba rehetrarehetra hoe ahoana ny anadaboana io fitoram-panjakana io. Ohatra ny tranga tany Libia tany Libia koa nge tena hoe tena nanana zany personnalité zany zany colonel Kadhafi zany ary tena tia tany razana tamin'ny ferovana ny arena tao Libia ary anambatra ny Afrika anambatra ny Afrika hoe États-Unis d'Afrique de nanomboka teo ny Occident no hoe ahoana ny fomba amonona ny Libia colonel Kadhafi io fa tapaka ny tendantsika raha tanteraka zany hoe États-Unis d'Afrique zany. Tao aninan'ny famononan'ny Kadhafi ny tompoko dia latsa-panenenana ny Libianina indrindra reto le mpanohatra zay niaraka tamin'reto occidentaux reto. Latsa-panenenana satria ina ny antony niakatra be ny vidim-piainana tao Libia potika ny toe-karena Libianina ary iza mitrandraka ny pétrole sy ny gaz naturel lao Libia amin'izao fotoana ny occidentaux ary eto amin'le géopolitique internationale zany ny tiako resahana efa potika ireo occidentaux ireo satria ny mpitondra afrikanina amin'izao fotoana izao
de efa misokatra ny vavahad-tsainany zany hoe efa mandroaka amin'ny frantsay mandroaka an'ireo occidentaux reo eo zany ny États-Unis sy ireo Europianina isan-karazany reo zany hoe ny le firenena voazanaka araka ny nazavain'ny Martial teo ny tao anatin'ireo no ny veloman'ireo zany hoe le azavaiko foana rehefa le mamaka ny arenan'ireo ny velomandreo firenendehibe reo satria na ny antony manana an'ireo le indostria vaventy izy any aminy fa tsy manana akora fototra tsony na hoe matière première fa ny akora fototra ty amin'ny tany andalam-pantronany misy dia tonga saina ny mpitondra afrikanina amin'izao fotoan'izao dia tonga dia nandroaka an'ireo occidentaux reo zany hoe alaivo sary an-tsaina raha iresaka ny président frantsay tsika Emmanuel Macron fa dia ohatrany hoe ny considérena hoe ny etreretiny ohatrany hoe fananana iombona ny Afrika zay nge io zava-misy io fa amin'izao fotoana Macron korotana be nge François amin'izao fotoan'izao hoe Macron dégage very hevitra ary eto dia misarika amin'le hoe nosy malagasy na hoe île Zépar ny total frantsay nge no manao exploitation eo amin'izao fotoan'izao lasa manao mitrandraka pétrole sy manao ny gaz naturel zany hoe arenan'ny malagasy reo dia isika malagasy le tena hoe mbola malagasy voazanaka bolokom-bazaha dia le mbola hoe amemendreo vola dia amena vola dia raha vitahena arma sy anna dia hoe ahoana korotany any io fa anna dia reo ny itrandraka ka zay indrindra ry vahoaka malagasy no tokony isainantsika tsara manoloana ny zava-misy ankehitriny hoe mendrika mbola ikorotana avy ny firenena ny tsy fananana asa ary eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao efa manginy fotsiny fa ny ady tokony atao zany dia hoe ahoana no amoronana asa iasan'ny zanaka malagasy ahoana ny ametrahana structure amin'izao fotoan'izao satria firenena manan-karena Madagasikara ary mitsiriritra nyty Madagasikara ty daholo reo firenendehibe reo ahoana no ametrahana structure hitrandrahana an'ireo aren'ireo ary ametrahantsika ihany koa balizy hoe tokony apetrahana amin'izay le système win-win na hoe gagnant hoe rehefa misy arena trandrana dia hoe mahazo 50-50 fa tsy le hoe 1% sy 2% zany fotsiny no omenany ny vahoaka malagasy sy ny firenena nefa atsika le arena zany zava-misy zany mila zavaina ny vahoaka malagasy zany satria tsy ny vahoaka malagasy rehetra nge ny maimeno radio sy maharaka an'io réseaux sociaux io fa ao misy exploitation be misy hery vahiny mandeha manao ny zavatra io ary misy vola mirara kopony eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao anozokozonana ty fitoram-panjakana ty ka tokony andray andraikitra ny service de renseignement mijery akaika zany zavatra rehetrarehetra zany satria tsy mendrika ny fikortanana tsony ny vahoaka malagasy ankehitriny fa mendrika kosa ny vahoaka malagasy mba hiatsara ny farim-piainany ary androso Madagasikara tsy mendrika ny firenetsika ny fanakorontanana tsy mendrika ny vahoaka malagasy no korontanana zay ny zavatra misy araka tenin'ny Timothée hoe ny olona tsy anasa zao sahirana mitady asa zava-dehibe nefa amin'izao fotoana voamalo ny vaovao mivoaka fa dia misy ny offre d'emploi ngeza be ho an'ity resaka téléphérique ity zany etsona an'ireo tanora sy izay manana traikefa rehetrarehetra na teknisiana na ina makasikasika an'io ararotare zay no izy zany zany porofo ngeza be hita fa ro manarakaraka an'izay ny mpianatry ny université aloha mba ho tazonina le hoe mampianatry ny université anareo teny votovorona io tiako resahana io ny zavatra ohatrany tsy ndry teny kely atao anatiko tao tsy masy martial dia hoe mpianatra inona moa ny any votovorona ivoaka anao inona donc zany problème jiro manana traikefa amin'izany ireo mpianatra ireo sa tsy zany teknisianteknika tena etiko ny fomba tsotra le izy manko ho azony olona rehetrarehetra tena hoe manana ny traikefa ambony ireo mpianatra ireo vitan'ireo mpianatra ireo manao recherche goavana anampina satria na raha vo iny fois amin'ny grève dia anisan'ny hoe mametraka ny atao hoe fitiava-tanindrazana une fois ianao mikomy misy fitakiana ataonao dia misy fitiava-tanindrazana ao aminao donc zany tokony anana apport ngeza be le mpianatry ny polytechnique ny vodovorona hoentiny
hanampiana ny fitondram-panjakana eo anivony sehatra ny tsy fampiny resaka angovo na mety ho fanavozana ny angovo na mety ampatanjaka ny angovo fa indrisy ny zavatra misy mampalahelo. Mety teanao an'izay ireo mpianatra ireo dia mety ho marina ny tenin'ny tsimo hoe misy avy any ivelany manosika an'io ka japijapio daholo hatramin'ireny olona manam-pahalalany ireny amin'ny sehatra ara-politika anakorotana an'io Madagasikara io, anakorotana an'io firenena io. Fa mety tsy nanana idean'izany ireo mpianatra ireo, matony deborde ny hetsika, misy ny fahatsimanjavatra, misy ny fitoram-bato, nisy ny faharatrana, fa raha ohatra fitakiana tsotra dia omeko lanjany mihitsy zany hoe mpianatra ny université zany ambaratonga ambony, raha fitakiana tsotra dia ao anatin'ny enceinte misy azy any izy mametraka ny fitakiana dia tonga ny fifampiresahana dia tonga ny mivahaolana. Fa ny zavatra nisy tsy izay. Manahakahaka an'izay miova isa minitra sy segondra ty hetsika 25 ty ny faneho-kevitra mivoaka. Ny zavatra misy ry mpiaino jaina dia zao tsika zany etiko mihitsy ny hoe fitonitsaina oatsika amantatra ny zavatra misy rehetrarehetra. Ny zavatra misy amin'izao fotoana dia zao araky ny teny Marcel tokony jerena ny cybercriminalité etc. Fa ny zava-misy jereo tsara ao anaty Facebook ao fa misy fiovan-kevitra isa minitra sy segondra. Voalohany indrindra nitondra tafapetraka ny taratasy fahazoan-dalana tafapetraka ny taratasy fangatahana lalana salamizao eny Ambojatoro namaly ny préfet tsy mahazo lalana. Taorian'izay tsika tsy manaiky an'izay fa tsy maintsy mirosy ihany ohatran'izao salamizao. Point. Fitakiana nareo hoe tsy leo délestage salamizao don. Inona amin'izay tsy mila tsy resaka délestage tsony fa tena miala mihitsy rajoel tan. Dia mandeha ihany le faneho-kevitra dia mandeha amin'izao fotoana vidéo mandeha ihany dia gaga ianao olona niaraka tamin'ny teteza mita nahazo toerana tanora vo sisa lasa manao fanetana anao amboaritsika tsara tsy menatra tsony tonga dia miteny mihitsy organisena atao an'izao namana ianao namana tena namana ianao tsy apetraka hoe ampiady atsika le izy fa eo amin'le hoe fomba fanaovana politika sy fitariana an'le vahoaka sao dia tsy ampy ny traikefa ka hanahirana. Fa nisy fotoana ny ianao efa nitarika tamin'izany fotoana fa tonga amin'ny fotoana nanjavony ianao tsito dia sanatria ve dia mbola izay ihany. Ny zavatra misy ihany koa mamantatra ny olona hoe iza moa ty olona mitondra bidon jaune ty, izy ty ramatoa miaraka amin'ity, izy reto olona miteny reto efa voatsara n'le vahoaka malagasy daholo ireo olona rehetrarehetra eo na hatramin'ny filalaovan'ny politika sy ny antoko politika sy ny lalana ny diaviny ara-politika fantatry ny olona. Izay le problème mangeza be ka ozy izy hoe ny déborde le situation tia napetraka tsy tafapetraka amin'le hevitra ny normal le préfet raha ohatra ka tsy manome lalana satria nahoana hafahafa tosafa manjavozavo ny zava-misy ka ny zavatra misy eo tia eto engany mba tsy ho diso isy eo mibanderole jirama dia jereo tsara eo kaiky mibanderole eo zao misy hoe miala rajoelona jereo tsara ie tsy maintsy inona kiny hidirany zavatra tsisy tokony hidirany zavatra ohatr' zany mihitsy raha tena marina fa dia gaga ianao dia le langazy hafa no amboarina ty dia tonga moa mifaneho-kevitra ny sasany tsy hoe manao kritika be fa mandalina mihitsy tsika ary mamantatra ao anatin'ny fitaizanany olo-pirenena hoe zany ny zava-miseho any anatin'le Facebook sy ny resaka tao dia raha tena miresaka ianao zany amin'le hoe pomban'le grevy dia inona le valiteny mivoaka nge dia hoe alao ny olona rehefa ohatra ka mety tsara le faneho-kevitra tena hoe ampilamina dia salama zao ahoana moa zany ny ampandry fahalemana ny saina ao ampandry fahalemana ny saim-bahoaka ao anatin'izany rotorotokevitra maro isan-karazany zay hoentina ohatr' zany ka tsy alao ve miverina miteniko any hoe raha esorinao président Andry Rajoelina efa misy filoham-pirenena vaovao veo isolo azy ary mandra-pahatonga amin'ny fotoana hijerena filoham-pirenena inona ny zavatra isy eto
ho latsa-panenenana daholo na mpanohatra na ny vahoaka malagasy na izy tao anatin'ny zavatra niseho satria nahoana miverina zéro tanteraka Madagasikara miverina ohatra ny azo any Nepal latsa-panenenana tanteraka hoe fa iny ty dia avy eo iza ny fanometsiny zay mifafinarety tamin'ny mpanao politika sasany eto amintsika isika ifanometsiny isika samy sika le malagasy nataon'ny fitaovana isika le malagasy nataon'ny tohatra fiakarana isika le vahoaka tiany alefa eny sika le ohatran'izao ananany hery azahoana ny tanjona ao anatin'ny tombontsoa manokana ara-politika tia ny tadiavina tsy mpanao politika amiko ny mpanao politika ohatr'izany fa mpanao politika mpamosavy sy mamita bahoaka ary tsy tia tanindrazana velively fa vao maikary manapotika ny firenena fa variana mikaramanady ara-politika ka hitady ny tombontsoa manokana ho an-tena ka raha ohatra koa eto amin'ny teny ao anatin'ny fitondrana raha misy mpikaramanady politika dia nyzao dia mba miangavy re tompoko mahatsapa tena mahitsy be tsika amin'ny teny tsika zany ary ampahendrena satria leo an'izany fa efa mahay mitsara mpanao politika tompoko ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana ka raha ohatra ty hetsika vain-tsainky resahany ty ny resahana dia ozy za sariko no miteny hoe tsy mitondra vokatsoa fa fitoniana ny tena ilaina dia fifanampiana ny zava-dehibe ary ny zavatra tena goavana indrindra dia tsy alao ve mampiasa ny zavatra efa misy eo sy manamafy ary manampy mpitondra mba ho bebe kokoa ny zavatra atao eto amin'ity firenetsika ity ahafahana miarina ho tonga amin'ny lalan'ny fampandrosoana toy izay andeha iverina zéro ka sanatria mivavo tsy ampanganizana izy fa hipetraka amin'ny fanontaniana hoe izany namotika izany namisavy anay vahoaka malagasy izany nandrendrika amin'ny firenena izy fanontaniana mety hipetraka izany ka ozy izao hoe fitoniana reny ilaina ny zava-dehibe dia izao miatrika tsika ngetsy hoe raha nytenenina hoe manakarentsika dia samitsika amin'ny sainan'izay hoe tena marina tokoa fa manan-kareny Madagasikara fa inona ny olana ny fomba fitantanana nisy teto ny olana e oka zava ny resaka zay zany nitadiavana vahaolana fa tsy fanalana ny président Rajoelina vahaolana ny anam-piko azy fotsiny namana Mampatrika sy Matsiala dia zao hoe le fitantanana ny fanaovana politika teto Madagasikara mihitsy ny zavatra lesoka tsy mifototra tany amin'izany hoe tena fitiava-tanindrazana fa tena hoe mibanjina tany amin'le hoe fitiavatena fitiavam-boninahitra dia ny vahoaka foana no atao lasibatra vogadratsiny le fitaritana vahoaka zany ny zavatra misy manko dia amin'izao fotoana izao hoe raha tena mpanao politika tia tanindrazana marina le mpanao politika dia hoe manana projet de société ve ianao anafainganana hoe divana amin'ny délestage tsy fampinon-drano dia ny fitoram-panjakana nge misokatra meo le hevitra fa tsy adala kory ny fitoram-panjakana fa raha fahitany hoe hevitra mahasoa ny vahoaka malagasy tena mitelopolo tapitrisa zany dia tonga izy mandray le hevitra ary eto zany ny amaranako azy namana Matsiala dia hoe amin'izao fotoana izao dia tena hoe ady hevitra lehibe momba nyty agoaty zany hoe tovonan'ny fitoram-panjakana Amerikanina etra midangana nyle firenena andalam-pandrosoana izay manondrana entana any Amerika dia mandeha ny ady hevitra lehibe diplomasia avolenta raha tsy resaka fotsiny any ty resaka hoe agoa zao ny France eto Madagasikara ty zay mahame asa be da be ho an'ny tanora malagasy ary tsy mipetra-potsiny ny fitoram-panjakana zay tarihan'ny Filohan Rajoelina miaraka amin'ireo minisitra tompona andraikitra sy ny ambasadoritsika any Etazonia Lantsorakoto Malala amin'ny fanaovana hoe ahoana no anafoanana ny oetra io mba tena iverina amin'ny laony mba ahafahan'ny zanaka malagasy miasa amin'izao fotoana izao ny sitraka n'izany zavatra any tsy izay ny lara-pahamehana ho an'ny mpanao politika sasany fa ny fanakorontanana ny vahoaka malagasy ka everina fa everiko fa tsy tafiditra ao anatin'izay velam-pandrika izay tsony ny vahoaka malagasy fa efa matotra ara-politika amarana kely satria ray minitrany misy seho tamin'ny 24 raha mifanatrika teo amin'ny fahitalavim-pirenena ny mpilatsaka andry ny Irina Rajoelina sy ny mpilatsaka Ravalomanana dia tadidinareo resaka hoe dam jantsika eo dia rehefa nandeha koa ny tantara fiotra ny fanjavatra
fa engany tsy ho diso amin'ny famakafakako izy ny ao an-damosiny ty fanakorontanana sy hoe endrika fanonganam-panjakana ty. Larany 17 Andry Rajoelina, larany 520 zay olona zay. 520 voalohany zay laran'le olona tamin'izy nilatsaka. 520 daty koa 520 septambra. Ary ny 520 fahatelo de daty ny 2025. Za raha sanatria engany tsy ho tonga am'zany de za mametraka iaho hoe satria tsy maty voalavakibo ny ray ny délestage no andamosiny lay etsika fa tsy le atao hoe reny zany le bouc émissaire le anankitelo ndanonareo nitarika bidon de ataotsika olana hoe rano tsy misy jiro tsy misy délestage fa ny ao andamosiny io aka fahefana de 25 le numéro tamin'ny latsany ny 25 daty ary ny 25 2025. Izany reo marikahita daholo ry mpiaino ajaina fa ny zavatra tiana tena ampitaina amintsika fotsiny fa iantso ianareo zao de hoy zao hoe fitoniana ny zava-dehibe fa tiany ataovy ao anatin'ny saitsika ny hoe raha mivoy ny hetsika 520 ny sasany de tsarov fa tsisy zavatra mahafinaritra ao anatin'le izy fa ohatrany lasa fampitahorana sy treritrerina sy tabataba fanivaivana fanopaopana zany ao ka ozy zao hoe mendrika ao antsika ve ny zavatra ohatr' zany terrorisme moral mendrika ao antsika ve ozy zao hoe alao imehezana fotsiny zay alao imehezana fotsiny tsy Martial famitinana ny amitinako azy fotsiny de hoe miantso ny vahoaka malagasy ho tony ibanjana le hoavin'ny toekarena sy ny hoavin-janany fa tsy ho voatarika any amin'ny resaka hoe fanakorontanana politika. Miantso ny vahoaka malagasy zany ho tony mila mivavaka ihany koa tsika satria rehefa miasa ny fanahy masina mivavaka manova zavatra aresy fanahy masina mametraka ny veloma mandra-piresaka tompoko. Ia, na de hoe ny politika madio na hoe éthique politique de ny andrindrana ny fitantanana ny firenena ka ampilamina ny tontolo sosialy sy toe-karena fa ny tontolo politika maloto de manimba an'izay tontolo toe-karena sy sosialy zay ka asika rehetrarehetra samy tsako satria zay telo ny rahalana no famakafakana sy nareo zay nihitra teo zana bahoaka miaina anaty vahoaka sy amita bahoaka ny mandehana miasa de ndana miatrika ny asa andavanandro oka tsy ho voarebireby-tsika ny teboka rangezabe apetraka fotsiny de ny hoe etsika tsy nahazahoana lalana ka atahorana ho tonga ny fanakorontanana zay di ampy matokony mpitandro ny filaminantsika amin'ny fandaminana ny zavatra rehetra ary ho an'izay miopefy de tantandalana i Madagasikara zay makasitraka makatelo atsika rehetra de mirasoa atsika rehetrany amin'ny zavatra rehetra zay atrehantsika ry mpiaino ajaina fitoniana no ilaina ao anatin'ny fitoniana indrindra no ahitana vahaolana sy ahitana ny sehatra maro ahafahana mitady ny lalana iosona hatrany hatrany mandrapitafa mandrapiresaka isorany ianao mampisoto amin'ny lafy teknika isorany ianao tsy masy Martial veloma tompoko.